Iverina eo amin'ny taranja iombonana ihany sika efa baolina lavalava indray no resahana manomboka eto. Tsara fanomboana ny FTM Manjakaray eo amin'ny fiadinany amboarana ranomasina indiana ho an'ny taranja rugby no motsaniny tamin'ny isa 20 no 20 tokoa mantsy ny Desperados avatsy Mayotte omaly toakandro tetsy amin'ny kianjan'ny Larby tamin'ny andro voalohany zany fifananana aty amin'ny faritry ny ranomasina indiana ho an'ny taranja rugby izany. Tena marina izy le pacte avant fotsiny tsara fanomboana ny FTM Manjakaray sy zareo Saint-Pierre avy atsy Larinio eo amin'ny fiadinany amboarany ranomasina indiana. Toy ny nanao fanazarantena ny FTM Manjakaray izay nikatroka tamin'ny Desperados RC avy atsy Mayotte omaly tolakandro tetsy amin'ny kianjana Larby. Tonga tari bola tonga di yo yan. Onya van yo yan. Para tonga dia. Tonga ni transport dia barang. Numutsany ny FTM Manjakaray tamin'ny isa mavezatra 20 no 20 ny Desperados RC. Tsy natohatra ny FTM mihitsy zareo Maoré nanatompo teo amin'ny lafin'ny teknika sy ny tanjaka ny FTM Manjakaray. Eo amin'ny fizara-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 3:25 Dakar. Teo amin'ny fidirana faharoa dia mbola totoafatrano ny fanafihana ho an'ny FTM ka tsy araky ny Maory intsony. Niazakazaka irokoroka sy lahatra taty amin'ny 3 quart ka dia nisesisesy ny baolina nentin-tanana tonga ny FTM Manjakaray. Reto le mainty amin'ny andetiko. Reto tsy mamely mihitsy le bande 11, 14. Efa napoziny ny vokatry ny André Matora Riveson Hernienne mpanazatra ny FTM ny antavona ny Etansale ekipa avy atsy Larinio no tena atanjona. Ino dia efa anisan'ny efa napozina zany iny lalao iny ary ny vokatra ny tena efa natenaina moa zany tsy maintsy andresy fa nisy zavatra nitravaillena iny teo le contre le molle le manosika ny vazaha somary efa azoazo any zany ny fiarovatena amin'izay. Inona zany ny tena omanina satria iverina amin'ny Etansale ny FTM amin'ny lalao faharoa. Inona ndray ny paikady, inona ny tetika? Iny dia avy amin'le match teto mihitsy ny anatsongana entina hiatrika amin'ny Etansale satria Etansale zao tena matanjaka noho ireto an'reto izy amin'ny avant. Sady nivoan'ny FTM sy Etansale mitovitovy eo zany. Ezaka zany sy Manjakaray tena ame amin'ny avant zareo, ame amin'ny 3 quart ihany koa ary hitady fandresena mihitsy ny alehany satria io zany karazana final lasa alohan'ny fotoana. Ho an'ny lahatra kapitenin'ny FTM Manjakaray dia ny fizarana miaro sy manafika no tena nampiseho tamin'ity lalao ity. Ny tanjona dia ny andresan'ny Etansale ao Larinio. Araky ny lalao moa zany dia hita fa somary nanatombo zay contre ny Desperado kanefa tsy iny tena tanjona fa ny contre Etansale zay naresy anay 1 point tany amin'ny tany dia nanao sahala teto tamin'ny herintaona dia izy amin'izao somary izy zany mipetraka ho favori satria izy dia tenteurany titre
dia somary ezaka zany zay tazona an'iny rythme iny satria iny organisation napetraka iny zany dia efa elana nametrahana azy dia iny vao tafavoaka ilay izy dia somary ho tazoma ary ampiana kokoa zay zany no izahanay dia entina andresena ny Étoile Salée. Ho an'ny mpanazatra ny Desperados sy RC kosa dia niaiky izy fa efa manana avy teknika ambony ny FTM. Mailaka singa ary miazakazaka ny mpilalao malagasy ka mora ho azy ireo nanatitra essai. On a été dominé dans la domination offensive et en défense, on a rapidement été débordé, quoi. Et, voilà, des fautes défensives face à une équipe comme ça qui se fait des passes et qui est super à droite, qui a une super condition physique, qui va vite. Et c'est vrai que ça, le score est là. Hein, on est bien malheureux d'avoir fait une prestation comme ça, mais on est quand même satisfait. Il y a eu 3-4 actions qui ont abouti. On s'est bien retrouvé par moments et on a pris la marée à d'autres moments. Tsara fanomboana ihany koa ny ekipan'ny Saint-Pierre avy aty La Réunion izay nandray ny ekipan'ny Highlanders Blues avy aty amin'ny Nosy Maurice. Resin'ny Nyonene tamin'ny isa mazava 13-13 ry zareo Mauricianina. Itoy amin'ny faran'ny herinandro zao ny faninanana ka ivahiny atsy Maurice ry zareo Kosfa zay solo tena malagasy mandray anjara amin'ity faninanana ity ihany koa. Ny 30 Mars 2024 dia ho atsy amin'ny Nosy La Réunion ny FTM Manjakaray ikatroka amin'ny Étoile Salée ary ny araiky amin'ny 30 Mars 2024 dia andray ny ekipan'ny Saint-Pierre eto Antananarivo ny Kosfa.